Rehefa avy nitsahatra ny toriteny Jesosy indray andro, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandsoa ho amin'ny lalina. Zany hoe ao amin'ny Luka 5, miompana eo amin'ny Luka 5, manomboka ny 14 sy ny 15 sy 19 no iompana n'ity fampianarana ity. Fa rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandsoa amin'ny lalina, dia latsao ny aratonao ahazahoana hazan-drano. Fa Simona namarika anao tamin'ny hoe, Tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana ihany, nefa tsy nahazo izahay. Azadiny fa mpanarato maty anina ireto mpianatra ireto. Nandritra ny alina manontolo dia tsy nahazo izy. Kanefa ao amin'ny toerana izay tsy nahazahoany n'inona io, rehefa niona tamin'i Jesosy izy, dia hoy izy Jesosy hoe, alatsao ny aratonao. Ry namako isany, amin'ity andro ity dia mety efa nikely aina ianao teo amin'ny fiainanao. Nanao izay azonao atao ianao teo amin'ny fiainanao, kanefa izao tsy nahomby, tsy nahazo, tsy nahita vokatra, mety fa diranovana ianao, kanefa izao tahaka reto mpianatra ireto, rehefa niona tamin'i Jesosy izy, dia hoy izy Jesosy hoe, alatsao. Io alatsao io zany antsika tenenina tamin'izany andro zany dia alatsao, tsy ny fanjonoana, fanaratona aloha zany izay ny zava-nisy. Fa eto amin'ity toerana ity indray, amin'izao antsika izao indray, mety tsy izay alatsao izay ny tenin'Andriamanitra tenenina aminao, fa misy teny hafa mifanaraka ampisahazanao no tenenin'Andriamanitra aminao. Kanefa izao, izay teny izay dia tsy ho heninao raha tsy manantona an'Andriamanitra ianao. Manantona an'Andriamanitra ianao, mihaino, maheno ny feo an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, mandray baiko avy amin'Andriamanitra ianao hoe izao atao. Dia hita fahombiazana ianao, satria amin'ny maha-olombelona, raha amin'ny maha-olombelona mpanota no entinao, dia izao tsy haheno ny feon'Andriamanitra mandrakizay ianao. Fa rehefa Andriamanitra no antsoinao, dia hiteny aminao izy, ary amin'ny vahaolana ao anao izy. Amin'ity andro ity dia tiako ny teny aminao hoe, antsoy Andriamanitra, fa afaka amin'ny vahaolana feno sy mahafa-po anao izy, ary vahaolana maharitra tsy eto an-tany ihany, fa hatramy fiainana any an-danitra. Manana olana ve ianao? Tojo fahasaranana ve ianao? Antsoy Jesosy, fa hiteny aminao izy atody. Ary raha sitsakao amin'ity andro ity dia izao indray, andehantsika hivavaka mba hidiran'Andriamanitra hatrehatra amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ka hiteny isan-tokantrano, isam-batan'olona io Andriamanitra io androany. Hivavaka isika. Andriamanitra, matoky izahay fa mihaino anay ianao, mijery anay ianao, ary raha mbola tsy mangataka izahay, dia efa fantatrao izay mahasoa anay tsirairay avy. Niangatanay aminao amin'ity andro ity, dia ny andro tsahanao, ny fitahiana avy any ambony any, avy ao amin'ny seza fiandriananao, ka ny fahorinay, ny olanay, ny sentosentonay, dia ho raisinao an-tanana manomboka izaho. Fa ao Andriamanitra ny olanay tsirairay avy. Tonononay ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.